Nanohy ny asa sosialy ho an'ny vahoaka fanaony ny Lions Club International Toamasina district 403B 2. Zazalahy 20 mahery no vita famorana atao amin'ny tanàna roa any amin'ny commune rurale Vohitranivona district ny Brickaville. Teo amin'ny PK 62 tsara rivotra ny toerana nanantanterahana izany ny farany herinandro teo. Narahina fitiliana diabeta ho an'ireo liana tamin'izany ity hetsika ity ary nisy ihany koa ny fanentanana ny tanora hiady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina izay nasarika ny sain'ilay tanora tokoa. Narahina fambolekazo izany ho fanamariana ihany koa ny fahazatotaona teo amin'ity toerana tsara rivotra ity. Hetsika natao tamin'ity taona ity dia miavaka kely satria ny anatiny ataontsika hoe calendrier ny asa mpanasoavana izay ataon'ny Lion eran-tany dia ny volana août zany ao anatin'ny herinandro ny manomboka ny 7 août ka hatramin'ny 13 août androany zany zay dia natokana ho an'ny tanora dia natonga ny hetsika zany izay natao hatramin'ny omaly moa zany efa nisy hetsika natao tany amin'ny Point niarahana tamin'ny club Antananarivo tsara tanàna izay eto akaiky moa zany ny président nanaovana an'izay asa izay nanaovana an'ireny famoran-jaza araka ny fomba mahamalagasitsika nanaovana fitiliana diabeta rehefa avy eo mbola hanao an'ilay fambolena ny hazo atsika miaraka amin'ny fitiliana n'ilay hazo izay nambolena efa tamin'ny taona lasa maromaro izay. Isy tombontsoa lehibe zany amin'ilay hoe fanatanterahana asa eto. Le ankizy ny manodidina nyty amin'ny fokontany anankiroa ty zany dia tonga dia maheno zany dia manatona zany dia vita soamantsara zany. Tegna mety dia mety tokoa. Farany tompoko anahoana le nomako manina famaranana le fahazato taona? Ny Lion rehetrarehetra eto a Madagasikara eran-tany moa zany dia efa mikarakara an'izay daholo fa ny antsika Tamatave moa zany dia atao amin'ny asabotsy fa 7 oktobra ny fankalazana an'izay 8 oktobra zay. Zay 8 oktobra nahatonga ny fahazato taona le resahana centenaire du lionisme izay ho ankalazaina ao Tamatave zany dia 8 oktobra ny tena daty fa noho izy zany milatsaka amin'ny andro alahady zany amin'ity andro 20 oktobra io dia ataontsika amin'ny asabotsy 7 oktobra ny fankalazana ao Toamasina. Io moa zany dia mbola ho alefantsika miandalana eo ny programa rehetrarehetra. Nanotrona ny Lions Club ny Toamasina nandritra izao hetsika lehibe izao ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna ka nitondra fanampiana boky fianarana ho an'ny tao 10 point sy ny tany ampoleramena samy ao anatin'ny district ny Toamasina faharoa. Asa mitoy fanao araka izany ny an'ny Lions Club International Toamasina ary heverin'izy ireo fa hametraka dian-tanana maro dia maro mandrapatonga ny famaranana ny fahazato taona ny volana oktobra ho avy izao. Tsara be manakary. Asito.
Yan mandeha ty zany. Totaly sivy rano. Totaliny zany, totaliny 16 totality. Le olo voatolony mba ny kato sy ny kato. Ambany vitandana ray zany tsy voatety ananjy. Tsangadagny kivony tsy fantanao le liste ty mandeha. Le karaha ny totaly le olo zany aminaka le olo nasaky nampitra zaza latsaka telo taogna latsaka nareo takeo. Firy zany zay zaza zay. telo taona. Salante! Salante! Zay fomba fatao isan'ny taona. Ataoko angamba 5 am'izao nanaovany ty asa fanasoavana ty agnatin'ny fokontany roa Voatsara Ambodisoa. Efa tsy vaovao amintsika izy fa zavatra misy isan-taona. De Arabena io zany tonga soa, Arabena koa zareo tompon'andraikitra avy eo ny Tamatavy eo. Marina fa manao asa goavana aty misy anay ianareo agnatin'le fokontany roa zany. Makarakara mahakasika ny zaza. Eto moa zany de anjarako moa zany manokatra ny teny de atolotra anjareo zany ny Za madinika taketo aby efa foraina teto efa mitondra zaza keto ny any. Ka ny Lions Club moa zany zay niara niasa foana ary nanitra ny taona efatra zay de niaraka tamintsika teto. Mbola maro zareo avy akeo fa androany de efa voninahitra ho azy zay fantatrareo moa dokotera Zamaria zay miaraka amintsika keto no mitondra an'rety namako ao amin'ny Lions Club taria ny filohany ny prezidanty zay efa niaraka tamintsika ihany fa ankehitriny amin'ny totaony tia de izy no prezidanty ny Lions Club ao Toamasina zay namatsika miaraka amintsika mba mangataka tehaka mafy na prezidanty zay efa niaraka tamintsika lasa prezidanty izy tafaherina keto androany tehaka mafy be zay la io izy tehaka mafy ary efa nandroso izy ameko azy ny fitenenana fa manazavazava kely ny antony sy ny zavatra rehetra zay ho atao eto androany misy andiany rosa telo izy. Antsika ihany koa amin'ny Lions Club International izay misy namana koa moa zany efa narosiny docteur Jean-Marie antsika teo izay président de zone zany hoe misehatra club maromaro io docteur antsika io fa tsy club ny Tamatavy fogna de misy asa mandeha mamboly atsika tahina re zany zay avekeo fa amboly karaha le fatao isan'andro iny koa zany antsika avekeo de i asa rehetrarehetra zany de tsy vita i asa mandeha aty amin'ny famoran-jaza io fa raha ohatra ka hoe olon-draika fogna nagnano anazy de olona maromaro zany mpagnano asa soa daholo mitambatra mirehina zay mahatonga atsika zany ravoravo ny any andeha hagnano fety ozindrita ake zay tonga take iny vovody azy hagnano fety hagnano balle satria soasoavagna zany hoe tapaka ny zaza madinika lehilahy de noho ny asa soa zay ataony namana premonantoka de sorana be dehibe moa zany ny tompo tanàna sady tompony Galina Berelo Rozy nanao kanto fotsy hitantsika eo raha aman-dreny efa 10 taona lasa marina zay mbola niaraka 10 taona mbola izy hitantsika io foana de ao koa moa rehefa lasa korazana zay misy roa telo efatra niaraka tamintsika teto de ataontsika pahendrena fahatselovana azy reny fa ny asa teo zany araka ny tenin'ny Andriamatovo Rahamatofoloha teo dia ankoatra fora zaza de manasa reo tanora maromaro mba hikorokorana amin'ny président ilany ary ambony ary iresaka kely na eo hanazava mikasika hoe inona ny tokony ho fantatra amin'ny fomba fiainana mba tsy doroana ny zava-mahadomelona mba tsy doroana ny zavatra mahadoto mahamono ary manimba ny voavintsika tanora ireny ka izy no nazava azy rehefa avy eo fa de manarak'izay misy ny efa nataontsika ary amin'ny morony ny lalanytsika ny hamboletsika flamboyant de flamboyant santera fa zato taona Lions Club de aniry rehefa maventy izy eo tsy hodoratsika fa hivadika flera menamena afinaritra ny lalatsika mandalo eto hoe zany zay raha mandalo amin'ny route nationale numéro 2 tsy ahitana flamboyant raha sy tonga voitsara tonga mahatsara ka eo no anomboatsika azy fa ho aparitaka atsika maromaro
amin'ny fotoana olazana azy amintsika nasanantsika jiaby koa amizay mbo tonga maro fa tsy mifora zaza ihany kory fa zahay matoky fahavodiantsika eto Avohitsara Ambosovra commune Ambinanonony fa hainay fa iandenareo fa matoky zahay fa rehefa antsony nareo de tonga maro rehefa ambolo kakatsika satria zay no avitsika firenentsika tiky zany hoe zay zany no ela zay no lava da de anompony atsika dia mafandamina am'le fandamina zay ala amin'ny tompony andraikitra fa zareo no mandamina azy miaraka fantatsika moa zany dia tsisy vita sasany fa vita abitsika ny fa tsy misy matahotra tsy ho vita zany sora tompoko ao zaza voalohany io Nandun Martin. Manganon zany be tanon'ny tanàna aketo sa tsy magnano an'izany? Misy magnano, misy tsy magnano. Ino ny maharatsy ny zava-mahadomely? Manimba saigna karakory izy? Lasa manakory le olona rehefa mandeha. Lasa fokafoka. Ao manitsigara ve dia lasa fokafoka le olona? Sigara utsika hoe zava-mahadomely. Ao manitsigara izy dia lasa fokafoka. Ino raha miseho fokafoka sigara le manimba fahasalamana. Ino raha miseho matetika? Cristino le fandevegnan-tany. Olivier Donatien. Lasa marary vavony zegny, marary azy. Olivier Donatien. Ary Le saigna tratra. Ino zegny raha tokony ataontsika mba hialana amin'izegny? Fetrenzana azy. Ino hono raha ialantsika? Ino hono raha zakeny? Ino raha eritreretinareo mba hisoroana an'le fangalana raha zava-mahadomely lafy zany? Ino raha atao?
Magnano? Fanatanjahantena. Zay, magnano asa mampatanjaka fa tsy mandeha magnano mingina amin'izay, magnano sport. Ino sport ataonareo ty? Baolina. Manana club zay nareo, manana ekipa. Efa magnano? Ya, magnano fanatanjahantena. Ino koa raha azontsika atao? Mandeha mamono jiro mena? Ha? Misy finanana sigara